momba ny resaka stokina solika zany a stokina produit pétrolier eto amin'ny firenena dia milamina tsara mihitsy raha ny niveau général zany amin'izao fotoana dia maly zao ny état eto amiko 71 jours zao ny super de 77 jours ny gasoil ny pétrole latsadratsaka tsikely fa pétrole moa marché kelikely iny a hatramin'ny fetimbohan'ny taona de indrindrindrindra moa zany hatramin'ny fetimbohan'ny le crise sanitaire ty a dia ny côté importation tsy misy olana fa tonga foana ihany ny sambo moa zany tonga isaky ny 35 à 40 jours eo ny rythme fandrokavan'ny sambo eto amin'ny firenena dia ny sambo manaraka zao amin'ny principe amin'ny faran'ny volana mai ny tamin'ny avril tonga tamin'ny faraparan'ny volana ihany koa donc tsy misy olana ny io stock io a national le niteneniko teo fa rehefa jerena isaky ny dépôt sy eraky ny faritany any amin'ny faritra misy ny dépôt pétrolier moa zany de tsy misy olana fa ambonimbony tsara daholo ihany ny stock rehetra zany hoe ny eto toerana koa zany ny fanaparitahana azy na de misy ara le confinement sy le restriction na déplacement misolika produit stratégique sy prioritaire ohatran'le resaka hoe sakafo sy entana le araky ny fanambaran'ny mpitondra fanjakany reny de solika zany miparitaka somatsara ihany eran'ny firenena mandeha zany le sambo kely mitondra solika any Voemar any Diego Nosy-Be Majunga Tuléar sy any Fort Dauphin de ny camion citerne sy ny wagon koa mandeha ihany zany miakatra makaty Antananarivo makany Antsirabe makany Fianarantsoa any amin'ny sud-est any Manakara any Morondava sy ny sisa sy any amin'ny faritra aloatra